Mpianatra malagasy miisa 9 tapitrisa manerana Madagasikara no niditra ny sekoly nanomboka androany maraina. 4 tapitrisa amin'izy ireo no andrafitra ireny sekoly fanabeazana fototra ireny na ny EPP. Ho an'ny teto Andrenivohitra dia nahitana olana ireo toeram-pianarana sasatsasany. Nisy ny tsy fifankazon-dresaka ka nisy tonga fifanolorana teo amin'ny EPP fiadanana. Nisy fivorian'ny ray aman-dreny ny mpianatra tamin'ireo mandeha izay dia nitapaka tao 2 alina. Ny 5 zany anaovana fanidinana ny sekoly. Ny 5 sy 1 alina zany anampiana karama amin'ny mpampianatra FRAM. Dia ny angavy zany tale hoe raha tonga ny volan'ny fanjakana ka voalomo karama amin'ny mpampianatra FRAM dia miverina ny volan'ny ray aman-dreny. Ohatra moa zany hoe tsisy ny vola omen'ny fanjakana dia mandoa vola ihany ny ray aman-dreny. Nefa liany amin'ny vaovao zany no miteny fa tsisy ny vola aloha ny amin'ny EPP mpanjakana na ariary ary. Dia mba malahelo ihany zany ilay ray aman-dreny satria hoe mandeha andeha fanambojanahary miverina ny vola. Nandeha sonerana verina ny vola, sonerana deo. Fa tsy afaka mba hiakatra any amin'ny lehibe any sisy koa izany farafaratsy mba hoe ahoana momba ny mpampianatra ny FRAM fa ngay ray aman-dreny ato ihany ny forceny andohany ilay izy. Dia mba nanisy osokevitra zany hoe tsy manina fa alao andoha 5,000 isakin'ny ankizy ary zay dia tsy mety fa tsy maharaka ny karamany olona izy. Dia tsika hoe ahoana zany ny ray aman-dreny efa tsisy mety manontody roa satria naheno an'ilay vaovao. Manoloana ity raharaha teto amin'ny EPP fiadanana ity dia nitondra fanazavana ny talen'ny sekoly. Momba n'ilay hoe FRAM zany ino moa zany efa tsy tantaraiko lavitra tsy efa ministra efa nanazara tsara ny président hoe efa nilaza fa io miakina amin'ilay ray aman-dreny io zany, miakina amin'ilay ray aman-dreny eo amin'ilay toerana fa tsy hoe olona hafa ry no andeha nanana azy fa miakina amin'ny ray aman-dreny hoe ahoana ny ataontsika satria misy an'ireo mpampianatra FRAM reo zany reo mbola tsy mandray volo reo, tsy mbola ampiasam-panjakana reo, mbola fanampian'ny ray aman-dreny no manampy an'ireo mpampianatra FRAM reo. Zay zany ny fipetraka le izy ka zareo moa zany mbola mivory tsy haiko zay fivorian-jareo tao za zao mbola miandry fa ny azy zany ny fahatrosony dia miandra ny mpianatra. Ho an'ity sekoly ity dia mahatratra 700 ny mpianatra raisiny eto. Mpampianatra 9 miandraikitra ireo mpianatra ireo ary tsy misy mpiasa-panjakana ireo mpampianatra ireo raha ny fanazavana voaray.